Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne Vaovao Malagasy. Ny raharaha politika rahamprenena ny fambizarana amintsika eto amin'izao tenenantsika zao dia nivoaka tao anatin'ny fahanginana isolombavambahoaka boriboritany voalohany Augustin Andriamananoro fa hoe Madagascar tsy misy bedy. Nandalo eto ampefiny tenanay de gaga hoe mba misy tompony andraikitra ihany ve ny toerana. Anaty rian-drano lily feno fanorenana trano tsy ara-dalàna mbola mitohy ary samy tsy misy bedy. Ilay amontana lehibe efa telonjato taona eto ambodiamontana ka tapahina sy aringana nefa io no tandindo ny tantarany tasy ny fandimby. Fa inona daholo moa no ilaina anareo talempatra rehetra, tontolo iainana, jono, fizahantany, fanajarianany tany, ny OMC, ny ben'ny tanàna, gouvernoura ary ny préfet sy ny sisa tsy voatanisa izay dia tsy maintsy ny filom-pirenena andrajoelona ve no andrasana tompoko voahisy fandraisana andraikitra. Tsy mba fombako no miteny toy izao fa rehefa ny tanindrazana atao akaboraraka dia tsy hijery ary tavan'olona aho tompoko. Raiso ny fehipetra na mahaiza manaja tena mametraka fialana rehefa tsy zaka ilay andraikitra fa tsy atao toy izao ny tanindrazanay hoy ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro. Mipetraka ary ny fanontaniana ho antsika rehetrarehetra ary indrindra amin'izao fotoana izao ihany koa dia samy maneho hevitra ny olom-pirenena mahakasiky ny toedra raha ity hoe zany ve tsy mamely tena ary tsy any any ane, tsy any ampefy ihany ane no ataontsika hoe trangany misy na misy olana goavina ohatran'izany fa manerana ny tanà na Antananarivo renivohitra fa indrindrandrindra manerana ny nosy Madagasikara antsika zay feno ohatran'izao. Amin'ny fitondrana ankehitriny izao ihany ny zavatra efa tsy ara-dalàna fa lasa ara-dalàna tompoko. Ny zavatra efa tsy mety de efa lasa mety. Ny zavatra tsy azo atao dia lasa azo atao amin'ny fitondrana ankehitriny izay tarehin'ny filoham-pirenena andrajoelona izay teneninao hoe hiandry ny filoham-pirenena andrajoelona ihany ve ny vozay manao andraikitra izay ary anisany efa ny tanàna tsy ianareo ihany ve ny tanàna ary izay ihany koa anisany dradradradrainareo rehefa mahazo micro nareo rehefa miresaka mivoaka zay anizany tanàna tsy anareo ihany ve ny tanàna ary hitantsika fa rehefa eo amin'ny tanindrazany dia tsy mety fa ny any tanindrazany gasy sasany any de mety foana. Mampalahelo anie le toe-tsaina mirona amin'ny ataontsika hoe mankany amin'ny fitiavan-tena. Atahoana moa fa ry zareo ny tompo tanànako zay tia ry zareo atao efa samy mamely ohatran'izany ary mampime mihitsy ilay raisonnement fa tadidintsika fa tsara fa ny vavany hoe tsy ny fanjakana no tokony hampanankarena anareo vahoaka de bon samy nanao zay hampanankarena azy zany ny olonako inona ny olana fa rajoelona arovana foana rehefa misy tranga ohatran'izao nefa efa hita fa matoa ny tsy fanarahan-dalàna de ny leadership nareo mihitsy no médiocre. Aza miresaka tsy fanarahan-dalàna fa ohatra ratsy ataonareo ane amin'ny impunité ataonareo ministre bomba society reo bolongambolamena nanjavona ordinateur sy ny sisa tsy voatanisa affaire Larissa ireny no menareo place na ny député reo menareo place ka ho fomba hoana inona no tokony ataonareo ary izy zany no député anitasy izay ihany koa ny gouverneur itasy manao cinéma ve sa efa manomboka miady an-trano zareo irmara reo ny mameno toerana amin'izao fotoana izao tsy zareo ve ny mamero ny ben'ny tanàna ny député reo ary tendrena ihany koa ny gouverneur amin'izao fotoana izao ka hitantsika zany fa cinéma ve zany sa tena miady tokoa ary tsy omery zareo tsiny mihitsy anie ny filoham-pirenena andrajoelona io raha ohatra ka hoe mba tsara fitantanana izy izy manko amin'izao fotoana izao de hoe ny songadina hoe leadership ny songadina amin'ny fomba ahoana manko izy hitantsika an'izao io solombavambahoaka io miteny miteny ohatran'izao io noho ny ohatra avy any amin'zareo anie no manao an'izao raha ohatra ka nihenjana izy tamin'ireo tompony andraikitra rehetrarehetra nanana discipline mety efa tsy toteny efa tsy henon'olona tsony zany izy raha zao ny situation zava-misy fa raha ohatra ka niheno anazy ireo ben'ny tanàna na io ihany koa na solombavambahoaka dia tsy nisy ohatran'izao ary nametrapetraka plan zay ary tonga de nesorina amin'ny toerana fa hoe mety tsy misy mpiheno zany izy. Hitantsika ihany koa fa izy manko amin'ny vaovao miparitaka amin'izao fotoana izao ihany koa tao amin'ny
tia tanindrazana io ihany koa ny publien'ny site nandrena solona ndraiky sy mbamoaka atao tolera voalohany alaintsika manko atao tia tanindrazana atao amin'ny page Facebook zay raha atao fampitahana za satria manko ny filompirena andrajoely manko hitantsika fa ny champion ary ny reharehan'ny malagasy hoy ny zareo zay Madagascar ampitahina amin'ny Seychelles ohatra dia resin'ny filoha malagasy hitantsika manko teo fa resin'ny filoha malagasy andrajoely lavitra manko tamin'ny salanisa 65,69% ny filohan'ny Seychelles ho avela makoalahana fa 20,48% manko ny anazy sy ny filohan'ny RDC Félix Tshisekedi nahazo 13,83% nandritra ny fifidianana Persons of the Year no kakarakarainy ny African Leadership Magazine teo iny ary ny Seychelles no firenena faharoa mandroso indrindra aty Afrika nahatratra $7,800 ny harikarena isam-batan'olona raha ny $528 ny antsika ary ny Seychellois no manana karama farany ambony indrindra aty Afrika zany hoe eo amin'ny $460 isam-bolana eo ary ny Seychellois ihany koa dia manana ny tahany fahaizana mamaky sy manoratra ambony indrindra aty Afrika eo amin'ny 85,9% ary mahatratra PIB isaky ny ponina manome fitsaboana maimaimpona ho an'ny olom-pirenena ihany koa ny Seychelles ary manana passeport matanjaka indrindra aty Afrika i Seychelles afahana miditra mora amin'ny firenena sy fatra rehetrarehetra eo amin'ny 156 firenena afaka tafiditra ary 3% monja ny tahany tsy fanana asa any an-toerana manana herinaratra 100% i Seychelles atsika hoe manana herinaratra zay izy amy eo amin'ny 100% eo zany ny Seychelles resy ny filoha malagasy amin'ny fahaizana mitarika ny filohan'ny Seychelles mampimetra panontaniana zany antsika rehetrarehetra hoe resy amin'ny fomba ahoana manko raha jerena ny économie rehetrarehetra de tsy resy ve itsika malagasy hitantsika amin'izany na eo ihany koa ny herinaratra ny tenentsika teo zay ny passeport ny resaka harekarena faobe ary firy hitantsika amin'izany fa lasa ny filompirena andrajoely tsisy apoakapoakaty indray no mahazo amboara izay mampametra panontaniana antsika rehetrarehetra manko tranga ohatran'izany mampatonga saina araka hitantsika manko ny fampitahana teo zay ary tena mahamenatra ary mampalahelo satria na ireo mpisilelaka anazy ireo dia tsy manaiky mihitsy fa hoe arabaina fa tena nandresitsika malagasy mandresitsika Madagascar nefa raha hitantsika jerentsika io sary nataontsika hoe faneho-kevitra nataony andrajoela io tao amin'ny page Facebook dia mampametra panontaniana ho antsika rehetrarehetra ary tokony mampatonga saina olom-pirenena rehetrarehetra 28 na 30 millions eo satria zao raha nisy nanao réaction zany satria eo amin'ny 13 millions manko ny olona nanao réaction io zavatra faneho-kevitra nataon'io fa hoe tsika champion malagasy ary eo amin'ny 2700 eo nanao commentaire fa raha jerentsika ny olona nanao réaction io dia mampiome satria homehezan'olona ny hafarany filompirena andrajoela eo amin'ny 6 millions ny olona nanao ny homezan'olona eo de eo amin'izay am'izay zany eo amin'ny 4,5 millions de eo amin'ny zadoko am'izay zany eo amin'ny 1,800 eo mampametra panontaniana zany satria ty zavatra publienty fahasoavana ohatsy ataontsika hoe fahasoava malagasy na hoe tsika nahazo champion nefa homehezan'olona ianao mampametra panontaniana ny tenanao zany tokony hametra panontaniana ho an'ny malagasy rehetrarehetra fa ihany koa na mpisolelaka anao reo hoe zavatra tsara ohatran'izao ve homehezan'olona ianao ka io filohampirenena andrajoela io ataontsika hoe satria tsy filohan'ny mpisolelaka ihany izy io na TGV na Irmara ihany io fa filohan'ny malagasy zay taony zay dradradradraina any Afrika rehetrarehetra ty na maneran'izao tontolo zao ka mampametra panontaniana antsika rehetrarehetra zany hoe io ve filohan'ny malagasy raha hitany olona manao réaction marobe tsy maharesy ireo mpinono na mpisolelaka reo ny réaction n'olona mihome zavatra ataony izay ka zany mampametra mahatonga saina antsika rehetrarehetra zavatra ohatran'ny situation ohatran'izany na dia eo azazany rehetra zany dia vaovao tsara mahafinaritra amin'izao fotoana zao ihany koa dia nivoaka ny Fonja i Maherylanto manandafy na hoe di malama hitantsika zao amin'ny Gascar fenso fa hoe miarahaba manokana ny raha laiko Maherylanto manandafy di malama amin'izao fivoahan'ny Fonja izao mirary fahasalamana sy mirary soa ho an'ny lahy sy Doris Rakoto Samuel ary ny ankizinao ry malama hitantsika manko fa nivoaka ny Fonja izy zao ary voatsela koa ny tsika no ny partage ny publier ity tamin'ny YouTube tsika eto tamin'ny omaly ka izany indrindra ilaina indraindray ny fandaharana toy itony
mba manaitra ireo mpitondra fandrakanareo ary hitantsika ihany koa fa atsika eto dia tsy voatery mitsikera ihany fa manome lesona indrindra ihany koa dia manamafofo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay mbola sy tonga saina mba hitsangana mba hijoro ho an'ny fitiavana tanindrazana izay. Na dia eo aza zany rehetra zany dia vaovao tsara ary mahafinaritra amin'izao fotoana izao ihany koa dia nivoaka Fonja manko i Malama ary niarahaba anazy manko i Gascar feno sosony vahoaka ny tanà fahatelo zay hoe miarahaba manokana ny rahalahyko mahery lanto manandafy di Malama amin'izao fivoahan'ny Fonja izao. Mirary fahasalamana sy mirary soa ho an'ny alahy sy Doris Rakoto Samuel ary ny ankizy. Hitantsika amin'izany fa nivoaka ny Fonja manko i Malama amin'izao fotoana izao ary miparitaka amin'ny tambazotra serasera. Hitantsika ihany koa fa voatsy ela voamaly tsika vo nipartage ny biblie mahakasiky ny Malama zay amin'ny fitiavan'ny tanindrazana no mibaiko azy zay. Androany manko izy dia hitantsika fa mivoaka ny Fonja. Ny fisian'ny tony fandaharany tony dia manentana ary hitantsika ihany koa fa manaitaitra ny mpitondra fanjakana fa indrindra dia manaitaitra ny vahoaka mba ho tonga saina mba hifo amin'izao situation misy ny firenena izao. Ary hitantsika ihany koa fa naneho hevitra ihany koa manko i Gascar fenso mahakasiky ny toedrara izay famonoan'olona ben'ny tanàna rasazy narindra iny ary mba hisian'ny fanadiadiana lalina amin'ny parlementaire izay. Andao ihany koa manko arahintsika fa nokevitra nataon'ny Gascar fenso mahakasiky ny toedrara famonoan'olona ben'ny tanàna iny. Efa mitatra toy ny sima misioka ary mihoatra lavitra noho izay ny lafiny tsy fahandrim-pahalemana ankehitriny ary misy antony mihitsy hatramina olom-boafidy izay mamoy aina vokatra izany lafiny tsy fahandrim-pahalemana izany. Tsy fahandrim-pahalemana tsotra fa mampiayay ny fanafiana ny rasazy narindrana ny ben'ny tanàna ny mangataboangy hoy ny solombavam-bahoaka Gascar fenso voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo. Ny antso fanokafana fanadihadiana parlementarisme manoloan'ny tranginy. Ny sehatra politika kosa dia nantefa afatra ho an'ny vahoaka malagasy ity olom-boafidy ity. Ny antsony malagasy mba tsy ho voareborebo ny mpanao politika intsony malodona ny fahasahiranana ankehitriny. Fotoana izao hijoroana ary fotoana ihany koa izay tokony andraisana andraikitra. Miantso vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement noho izany ity olom-boafidy ity. Voalohany aloha za dia tena tia-mpahery ny vahoaka malagasy ary miantso ny vahoaka malagasy tsy anaiky atao ny mpanao politika izahay mpanao politika dia manao anareo vahoaka malagasy ny fitaovana politika. Betsaka mitranga misy amin'izao fotoana izao na ny fiakaran'ny rano ny trabolona sy ny sahala amin'izany ary izay mampatonga anay miantso foana ny atao hoe vahaolana maharitra fa tsy tiako tolotolotra dia misehoseho tolotolotra solombavam-bahoaka ohatry ny tenanay izay vitanay ny ataonay fa ny vahaolana maharitra dia avy amin'ny fitondram-panjakana ny gouvernement ny fahefana mpanatanteraka ao an'eto Antananarivo raha resaka tsy nisy teretsika dia amin'ny commune Antananarivo renivohitra tompona andraikitra ka miantso antsika vahoaka malagasy aza manaiky ataon'olona fitaovana intsony faro androany olom-boafidy hitantsika angamba nitranga ny rasazy narindra ben'ny tanàna izay hitahiko asakorazana androany dia maty. Izay dia milaza androany milaza izay androany fa mampiayanay ny fahafatesana tsy resaka tsy fahandrim-pahalemana tsotra iny fa mampiayay fa dia za moa dia miantso an'ireo solombavam-bahoaka ana manato mba hanao karazana enquête parlementaire mihitsy iny satria ny rain'izy iny dia ben'ny tanàna teo aloha ary efa tratra ny natrangana ohatr'izany ary tsy voa izy mianaka rehetra fa efa nisy ben'ny tanàna teo aloha ihany koa novonoana maty salamona ka ankehitriny dia milaza izahay fa raha mbola toy izany pratika politika na fomba fanaovana politika eto Madagascar dia tsy ho tafavoaka Madagascar fotoana izao afahantsika mijoro sy miady manoloana azy.